Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Anisan'ny zavatra izay tena saro tadiaviny indrindra izany atao hoe fitiavana marina izany. Amin'izao fotoana iainantsika izao mantsy dia toa sarisary fotsiny ihany sisany ankamaroan'ny fitiavana. Toa misy takalony avokoa ny zavatra rehetra. Fitaka no itiavan'ny olona sasany namany. Betsaka ireo tsy manan-kenatra akory hamadika ny namany na hanitsakitsaka ny vadiny. Maro ireo tonga manotrana sy miseho ho namana rehefa fotoam-pifaliana. Saingy maro ireo lasa mandao rehefa toto zavatsarotra ianao. Betsaka ireo piti rehefa manana ny lazany, manana harembe, manana tsarantare sy ny sisa, kanefa tsy manana fohendry sy mahay mity. Simba avokoa nefa ireny hatsarana, laza voninahitra ireny raha toa ka ampiasaina amin'ny zava-dratsy, raha toa ka tsy misy fitiavana miaraka aminy. Izay tena tianao marina ary hitokisana sy hanankinana ny fo mba tsy handiso fanantenana. Mitadiava sandry izay azonanao amin'ny fahalemenao indrindra. Mitadiava maso izay mbola afaka mijery ianao amin'ny fotoana maharatsy ianao indrindra. Ary mitadiava fo izay afaka hitianao na dia hitany aza ny toetranao ratsy indrindra. Fa izany ny tena fitiavana marina. Ilay fitiavana marina mba reto dia Andriamanitra irery ihany izay efa nanao izany tamintsika. Izy ilay tena tiantsika. Eny fa na dia efa ratsy noho izay fantatra ho ratsy indrindra eran-tany aza isika dia eno kely. Fa izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Jaona 1:9-10. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoa ampofaza malaina fatumutrany andriza. Izay ty de mafony ainy hoan'ilay sakaizany tsy aminy teny lazay fa sataony. Izay ty mizara ny tsara hoan'ireo mpiara-monina. Izay ty de manana anjara tsy atononina. Fity tsy miovanao vina fity, loarano miso fity, tsy analana tsy api, tsy mba manam-paharo. Izy ty mizara ny tsara hoan'ireo mpiara-monina. Izy ty de manana anjara tsy atononina. Tarika Jacqueline. Fity tsy miovanao vina fity, loarano ny so fity, tsy analana tsy api, tsy mba manam-paharo. Izy ty mizara ny tsara hoan'ireo mpiara-monina. Izy ty de manana anjara tsy atononina.
tsy miovanao vina fity varano ny sofity tsy aminalana tsy apiny tsy mamanapaharo izy ty mizarany tsara hoan'ireo mpiaramonina izy ty de manana anjara tsy tolonina asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. misaotranao safidiny onjam-peo ny feo fanantenana miarahaba tompoko sady mirara ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny tokantrano tsirairay. Ny zezika biôlôjika ranony hatrany no resantsika. Zezika azo lazaina hoe tsy mena mitaha amin'ireo zezika maro izy ity. Zezika manatsara ny tany sy mampitombo ny vokatra ho azo izay mitondra fahasalamana ho an'ny vatana. Ny zezika biôlôjika ranony moa dia mila tranonjezika ka vita amin'ny biriky izy io. 2 metatra ny sakany, 2 metatra ny lavany ary 2 metatra ny avony. Mila lalorina simenitra manodidina izy io ka rehefa mandalotra ny anatiny dia tokony asiana fangaro antsoina hoe sikalita ny simenitra mba hahatonga azy tsy ho tantera-drano. Zava-dehibe tokoa izay mba hahatonga ny ranonjezika tsy hitsika hiala ao amin'ny tranonjezika ka ho ritra sanatria dia ho verimaina ny fanamboarana. Ny tranonjezika no fitaovana voalohany ilaina raha hanamboatra zezika biôlôjika ranony isika. Dia avy eo manangona ny ravi-maitso isan-karazany ankoatry ny kininina sy ny sapin. Mila vatan'akondro ihany koa ary taretra na lahy na vavy samy mety avokoa. Tamin'ny ankapobeny ihany ny fahafantarantsika izany rehetra izany fa ndeha hidirantsika lalindalina kokoa izany zavatra izany. Iarahana amin'ireo teknisianina mpanofana mahakasika amin'ny fambolena sy fiompiana. Miarabanao Joasy be mananjara, misaotranao miara-miasa amin'ny AWR anatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fambolena sy fiompiana. Ndresahana farany fa mila manamboatra tranonjezika ny olona maniry hanamboatra zezika biôlôjika ranony. Ka tokony firy eo zany ny velaran'izy ity re? Ity tranonjezika ity rehefa vitantsika ilay fanamboarana dia manana velarana eo amin'ny 2 metatra kiba sy sasany isika ao anatiny. 2 metatra toratelo sy sasany no velarana azontsika ao anatin'izany koveta be izany. Mahazo velarana 2 metatra toratelo na 1 mètre cube. Dia ohatry ny ahoana zany ny fatran'ireo akora isan-karazany mifanaraka amin'izay velarana izay? Ny ravi-maitso isan-karazany dia tokotokony eo amin'ny 50 sy 200 kilao. Ny vatan'akondro iray lehibe. Ny taretra dia tokony eo amin'ny 10 kilao eo dia efa ampy. Ary manaraka izany dia mila ihany koa isika tainomby eo amin'ny 570 kilao. Raha verina kely zany ravi-maitso isan-karazany ankoatra ny sapin sy ny kininina 50 sy 200 kilao. Vatan'akondro iray, taretra na lahy na vavy 10 kilao ary tainomby 570 kilao. Efa voaraintsika tsara? Ya, dia ahoana amin'izay ary ny fikarakarana azy Andriamatoa Joasy?
toy izao kosa ary ny fanamboarana azy rehefa voangontsika ireo akora ilaina ireo dia alefantsika voalohany indrindra ny ravimaitso velarina ao amin'ny fanambanin'ilay tranonjesika izana hiparitaka tsara any amin'ny farany. Rehefa voavelatra ireo dia tetitetehina kosa ilay vatanakondro tapatapahana amin'ny antsy lehibe mba hiparitaka ihany koa eo ambonin'ilay ravimaitso. Manaraka izay ihany koa dia tetehitsika amin'ny antsy ireo taretra. Inona moa ny ilana n'ity taretra ity? Ny taretra dia misy kasinga izay mamono ny bibikely amin'ny voly izay ampiasantsika an'ity zezika ity. Ka rehefa mahavita an'ity zezika ity isika dia mihena kokoa ny fihinanan'ny bibikely ny vokatra izay ampiasantsika izany zezika izany. Tombontsoa daholo izany manamboara zezika biolojika ranony fa sady zezika amin'ny fanafody izy. Ia, fanentanana kely ihany izay. Inona koa ireny tokony atao manaraka? Rehefa vitantsika ary ireo ravimaitso izay efa nivelarina ao ambany, nasiana n'ilay vatanakondro ary nalefantsika ihany koa ny taretra, dia arotsantsika ihany koa manaraka izany ny tainomby izay efa nangonina. Rehefa vita izay dia tondrahana rano ary atao ketsaketsa, izany hoe tsy tena difotra ilay izy fa atao ketsaketsa araka izay voambolana izay ny rano ataontsika ao anatiny. Ilay ketsaketsa tsy rano mandifotra izany sa hoe rano mitovy tantana aminy? Ny ketsaketsa resantsika eto tsy tena mitovy loatra fa somary latsaka kely, izany hoe misy mipoitra ilay ravina, misy milentika, misy miseho ilay rano. Vita izay dia inona ny atao manaraka? Rehefa vita izay rehetra izay dia rehefa avy notondratsika rano, nataontsika ketsaketsa ilay ravimaitso mifangaro tainomby, mifangaro taretra sy vatanakondro izay efa notetehina, dia saromantsika mandritra ny 7 andro. Saronana mandritra ny 7 andro. Ajanontsika treo aloha ny androany, mankasitraka indrindranao Andriamatoa Joasy, dia mankasitraka amin'ny mpiaino rehetra ihany koa. Azadino ny fotoanantsika amin'ny manaraka hamantarana ireo dingana ho tanterahana ao aorian'ilay 7 andro. Zohanitra Srilan nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao, dia samy ho ambiny zava-manasatra ary. Sakaizaho momba tsapana ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very miainy mihitsino natolony teo ankazo fijaliana teo ny rany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana satria tiany lotriana tena tolony ny ainy hoana fomba raisore rasitrakao savelanao very maina ve ilay feony ny fanantenana
aizao momba tsinjona jesosy niaritra irery tambony nia sofijalina teo mba hofamonjenana loany nisy satrotsilo nivatany fenoratrako ireny retrire niaretany avoko satria dimy lotriana satria diny lotriana tena tolony ny ainy hoana ombaraisoe rasitraka savelanao verimaina ve irany savelanao verimaina ve nirany savelanao verimaina ve nirany radio feo ny fanantenana AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana mbola manonona ny fiadanany tompo aminao sy ny ankonanao ny namanareo tianareo ry Sara Andrianjatovo androany dia tantaraiko anao fa tsy mora ny makany an-danitra anabavy tanora anankiray no nijoro vaovolombelona ny sabata 10 Jolay 2024 hariva ny andro tamin'izay ny amin'ny lalana no diaviny sy ny sedra ny aretany somary sahirakirana ny ankonana misy azy ka nahakazy ifindra petraka any aminy ny avany anankiray ny sedra olana nefa izy rehefa tonga tany satria ny joro mba anaraka ny baiboly izy hita ny tao anaty baiboly mantsy fa tsy tokony sakafony kristianina izany henan-kisoa sy biby maloto voatanisan'ny Levitikosy toko fa 12 zany tratra mifady solokevitra le fianakavinana ndray azy fa hoe tsy tsara ny finankena mena hany ka henan-kisoa ny laoka isan'andro ao amin'io havana io mampiakatra tosi-drahony ny hena mena tao henan-kisoa zany ny isan'andro san'andro ao amin'io fianakaviana io maraina henan-kisoa toandro henan-kisoa hariva henan-kisoa fa ny fangarony sy ny fomba fandro azony no miovaova mety ho endasina mety atsatsika mety andrahoana sinsisa tezitra mafy le fianakaviana nampiatrahano azy rehefa nanapa-kevitra ny tsinana intsony izy natao tamin'ny avokoa zao fanerena rehetra zao dia nilefitra indray ilay anabavy kely indrisy misy feo anefa ho izy nampatsiahy azy fa tsy mety zao ataon'izao naniry ny anapa-kevitra tamin'izay izy ary ilay avany dia nandrahotna tsy hitana azy ntsony ho valiny zany rehefa tsy nety hinana henan-kisoa izy satria izy ireo hoe mafy ny fianarana nefa ianao tsy hinan-kena kinanjo ny sabata farany
10 Jolay 2012 de nanatona izy iresaka ka ny tantara ny nahazo azy. Nolazaiko azy fa tsy misy olona very na afo izany raha tena Jesosy marina no arany sy anteherana. Tsy mila mianana kely finoana fa mila matoky azy. Za moa zany nijoro vavolombelona taminy fa matoa ohatr' zao de ny tsy felako tamin'i Jesosy. Matoa ho hitanao mamiratra kely ohatr' zao tsy meabeabakora de za tsy niala tamin'Andriamanitra fa tena nanaraka zay voalaza ny Baiboly atsaka sy andavany. Natao ny dingana rehetra. Rehefa natao ny fampidinina de nandray andraikitra ny fiangonana. Nahazo fianakaviana vaovao mahafinaritra zany izy ankehitriny. Ary mahery fa tsy ilay kivy lava sy ilay mila mofo toy ny taloha intsony. Vonona izy ny hiatrika ny fianarany mba nanany ho avy mamiratra indray. Tamin'ny fijoroana ho vavolombelona natao ny nilazany fa rehefa nivavaka izy de nahazo zao andininy zao tamin'ny fanokafan'ny Baiboliny. Aza matahotra ianao fa momba anao aho. Ary aza merikerika foana fa izany no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako aho. Isaia 1:7. Tena lalan-tsarotra ny makany an-danitra ripian'ny malala satria efa niaina ny Satana zany fonenana sambatra tsy misy tomika zany tany an-danitra. De tsy maintsy anao zay azony rehetra atao izy mba nakanana ny olona ray tapa-kevitra ny hoany. Mampiasa olona izy mba hanakivy anao. Matetika aza de io ray W aminao io mihitsy no ampiasainy ka raha vao miondrika eo amin'izany olana zany ianao de tavela eo. Mety ny raitrano aminao koa anefa. Ny loza de mety ho ny mpitondra anao io na ara-panjakana io na ara-panahy. Mety ny mpampiasa anao ihany koa. Mety ataony fitaovana ihany koa mba neritery anao ka mingana anao izany rehetrarehetra zany. Ampiasainy ray izany mba hialanao tsy hanaraka an' Jesosy. Ary mahafaly azy zany rehefa miala andarana ianao. Saingy aza dino fa menatra Jesosy mahita anao mandao azy. Izay le kendren'ny Satana kanefa tokony asehontsika ny tsy fivadiantsika amin'i Jehova. Hisy indray teny hoe zay zavatra kely toy izany ve de tsy hoaniko. Tany aloha mba atafitako de aveo mifady indray rehefa tafita. Betsaka no manana eritreritra toy izany kanefa tsaroa fa ny tendangenina lavo any Adama sy Eva razambentsika ary voka-dratsiny zany izao miaritra amintsika tarana ny faramandimby izao. Amin'izao andro faran'izao ihany koa de tsarovy ty teniko ty. Tenda ihany koa ny avery olona maro any amin'ny fandringanana. So tsy anako anina de aloha hiasa rehefa sabaty tenda nge zany matsiro ny biby malotoka de tsy hinana ve? Za zany efa nona tenda ni zany vita mihitsy ny misy loko sy mangalatra eny hatramin'ny mamono olona aza mba hinanana tenda ni zany vita ny atao misy lokoloko namana mba hampamandimandina ny tenda afeniny paosy. Maro amintsika no efa latsaka tamin'ireny fikambanana miafina reny satria vola ny resaka amin'ireny. Manary tena ny olona toy izany. Tenda nie zany zany ny atao hoe mijangajanga ara-panahy zany. Ho aringan'Andriamanitra zay mijangajanga. Maro amintsika nefa tratra ny toy izany ary nandalo fizantoetra mamay. Voaroka miasa satria te hitandrina ny sabatan'i Jehova. Rabirabiana satria te hanaraka an-tsakany sy andavany zay ambaran'ny Baiboly. Tondroy ny fianakaviana molotra hoe teo daraina sy miseho masina. Za zao ny vavolombelona ny fitantanan'Andriamanitra tsy misy fitaka. Betsaka no azoko ijoroana vavolombelon'ny fitiavany ahy. Tsy mandao izy ary tena miditra amin'ny antsipiriny fiainanao mihitsy raha manaiky azy ianao.
ka mametraka izany fiainanao zany ho eo ampelatanany de tsy ho alaina ntsony aveo tena iray aminao izy malahelo izy am'izay manjoanao ary faly izy rehefa ravo ianao tsy mandainga izy raha miteny hoe indro omenatra sy angay zay rehetra tezitra aminao ho tsinitsinina izy eny ho levona zay miady aminao Isaia 1:7 Isaia 1:7 ny antakiny amintsika fotsiny de ny atokiantsika azy ka miatrahantsika aminy ny fanahintsika rehetra fa izy ny miantsika zanak'Andriamanitra marobe no efa niaina n'izany fitsapana zany fa tena nivoaka mpandresy avokoa noho ny farany satria tsy nivadika tamin'Andriamanitra avokoa. Afatra ho anao ary amin'ity anio ty aza milofika manoloana io olana mahazo anao io fa io olana sedrainao io ane ka tsy misy toy ny amparivony loha fanjaitra kory rehefa entinao manoloana n'ilay Andriamanitra mavonjy manoloana ny olana anankiray de manana vahaolana 100,000 Andriamanitra azo antoko zany tsy mbola mametrapetraka anao zany Andriamanitra zany matoky azy fotsiny de aoka izy no hiditra antsehatra andamina izany zavatsarotra izany ho hitanao ny idirany antsehatrany fa hitolagaga ianao ary samy joro vavolombelona fa tsara ny tompo ho azy irery eny ny voninahitra de misaotra anao ny aino hatramin'ny farany. Amen. Tarika lalao Viziane male mi fanai simba miavuna wapu habetrawewa mini cureu tebi tebi zai mazanau famura fanai tiana Jesu ente wamini rewetana mavesaja Viziane mane mi fanai simba miavuna wapu habetrawewa mini cureu tebi tebi zai mazanau famura fanai tiana Jesu. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 Mahakivianauve ni fiainanau sarundrahuna ni awampuna wao mahazina fuku ni lala na halehanau azakivifa hamuja na Jesu entre wamini rewetana mavisaja Viziane male mi fanai simba miavuna wapu abetrawewa mini cureu tebi tebi zai mazanau famura fanai tiana Jesu ente wamini rewetana mavisaja Viziane male
tsy mba miavonyaoapo apetraoewa minikoreo tebiteby zay mahazo anao famorafanay dianao jeso zay lay onjany fanantenana fasalamana voalohangarena kolokolo isanandro favolamena harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako alalana olo samakendrena fasalamana voalohangarena tandrovy ny fahasalamana tsy diso safidy akorenao fa tena ny fandaharana renany fahasalamako tokoa no arahinao zao mankasitraka mandrakariva ny fahaliananao miaraka amin'ny awr ka manahoana ny fahasalamana andao isika hivavaka ho an'ny fahasalamantsika mankasitraka indrindra raha io ny amin'ireo toro lalana ra-pahasalamana izay horaisinay amin'ity anio ity mamindrafo aminay ny amin'ireo fahazaran-dratsy izay nitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatanay ary ampio izahay mba natanteraka ntsahaka ny sy andavany izany toromarika izany mba angataka ny fanasitranana avy aminao izahay ho andreo namanay izay tsy salama any amin'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa sy any an-tokantrano any esory ireo aretina ao anatiny tsirairay avy matoky ary mino izahay fa miaino anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany amen ny fitahin'Andriamanitra ny eo amintsika lalandava ka ireo tsy salama dia ho sitrana soamantsara ary izay salama kosa dia mba ho tehirizin'Andriamanitra aminao hatrany ny fahasalamana dia aloha mba hoeto kely ry Selestin fa ienzana be ty fikarantika kay vizana be mila tsoafa mamindra mihitsy zany ny tongotro enao koa zany marity de lalina mihitsy ka zavy efa mitondra gony de mbola asainao mivingotra arina iny keo eo re momba hoeto fa manahitaina mafy anie zany tongotro zany sady enao koa anie lehilahy mbola matanjaka ao fa rehefa afaka ty fiakaran'ity de raisiko ihany miariko aza mandokandoka eo fa sany efa nahazo taona zao ihanyky no hoeto aty fa ry maretonoko le retsy tena kely aina ka manahitaina fa tsy kely ain zany ary andao ianao mandeha eo alohako eo zao anahirana anirina any sady mba mailamailaka am'izay fa efa tsy mivingitra entana tsony ry Selestin koa tsy ampahafirin'izay matanjaka de mba be vavy eo fa inona koa ty fandeha amin'ny marety mibakabaka ty ohatra ny reny ny derany parasy reny rangako aza manody mahazo ara Selestin fa tena manahitaina ny ho amarina ny tongotro fahony andany ianao mandeha ho alohako fa lozanao mikritika amin'ny fandehako fotsiny fa mandreraka ka izy anao mikiritika anao eo zao ianaoko izandray ka aleo mihitsy ianao ilozako fa any tanàna zany miona fa mavesatra ny etako ka nefa ianao mbola miledaleda ohatra ny reny desy voatsy afa-piakarany reny za korangano mila emitra mireto etam-be akoreto marina moa lasa fa any tanàna raha matotia eo ianao
Selesy Celestin mba mifoaza kely aloha de otrory kely ny tongotro fa tena manaitaina mafy mariny. Ry mary tokoranga manapatoromaso ka miomenaka anaovako azy ka mila orona kely mihitsy anefa tsy hosorana menaka fotsiny le raha matody le retsy ny ampiala eto ampandrina mihitsy ny tena tanjony tena marina moa ka marary mafy rery Celestin fa za ve de anao fananina naitranao raha aritro aoe moramora ihany raha Celestin sody mba nioritra kosa ary tianao na mety folaka tsisy an'izany fa eto ety ve de ho folaka na nioritra ary sody tratrany goty amin'ity fitiavana taovakena raha misy ve ny tokony ho tratran'izany tsy enao io naony enao tsy vitany hoe hitaovakena fa hoanina daholo koa ty sakafo makarary rehetra ty enao mihitsy ny tokony ho voan'izany ka io raha matoty ny vokany ihany no ahitana azy zanga zao midraikodraikotra anao io salamo raha Celestin fa maninona tokoa ary tena tsaroko tsy nioritra na folaka izany ka mariny tony ratsako tony mibavy tosomenaka alory Celestin fa tena manaitaina mafy mariny marety tena hitako fa aretinatitra angampo ty mahazo anao tika antitra hoany aretiny efa nahazo azo taona fa reraky ny asako no zany ve de ho izany sady tokoa ve ty mahazo ary ty Celestin enao ve ka raha zao ny aretinantitra tsy jaly mandra-pafatiko tombatombana ihany ny zany ry marety fa zao noho izy andana aloha mamonjy dokotera dia any ianao malala ze manjoanao tena rapitsy vo mangiran-dratsy mihitsy de efa hoany fa marary ary Celestin ary samy matory am'izay aloha fa tsy tafavo maraina io raha andeha amonjy an'izany dokotera vo maraina zany de zao mba efefio eo aloha fefa hoany amin'ny dokotera ihany zany fa aza de minainaina fa vo makena io marary ho tena mariny matory fa tsy anaitranao tsony efiko ny hafa aza be politika eo matory Soanitra no nanoratra ny tantara na rahanao teo no velomin'ny mpanoratra Sirela. Rehefa manomboka me mitombotombo taona ny olona ray dia toa ohatrany hoe lany menaka ny vatana ho ireo ray aman-dreny izay efa lehibebe fa manaintaina ny tontolana. Misy seo sasantsasany aza manjary miratsy mihitsy ny bika, lasa toa misy kilema tsy afa-metsika araka ny tokony ho izy ny olona anankiray. Dia ao ireo miteny hoe aretinantitra inona tokoa ty aretiny nahazoazo taona resahana eto ity. Andao ny dokotera no asaintsika iresadresaka mahakasika izay miaraka amin'ny namana Rila. Faly tafaraka aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Vahin'ny fandaharana ny dokotera Jackie Rasolofo Arjon. Miarabanao dokotera. Aretina anisan'ny fandray tompoko ny artrose. Inona dokotera no azo amaritana ny artrose? Raha amin'ny teny tsotra dia tsotra fohy dia fohy ny atao hoe artrose dia
fanaintainana eo amin'ny tonotaolana ka tsy hahafahan'ny olombelona zany a mietsika na mamindra na mampietsika arak'izay ilany azy a ireo ratsambatany a ireo indraindray koa any amin'ny loha ihany koa any amin'ny hatoka de mety hitrangan'izay zavatra izay ihany koa. Raha zavaina misimisy kokoa dokotera, ahoana no mety ho fitrangan'ilay aretina antsoina hoe artrose eo amin'ny vatan'ny olona iray? Matetika aloha zany a ny artrose dia tsy mitranga tampoka fa mipoitra tsikelikely. Ny fahitantsika ao anatin'ny fiarahamonina dia ireny olona efa somary lehibehibe fa nahazoazo taona reny a no hitrangany. Matetika zany a vao mifomaraina ilay olona dia somary ohatrany hoe miraikitraikitra daholo reny tonotaolany reny a, mahasaira izy manatsotra ny tongony a, mahasairana izy a mampietsika ny tanany a, ny ato-tanany a, ny kihoany a. De rehefa mihetsiketsika eo izy rehefa manao raharaha izy a, de rehefa tonga ny atoandro na ny harivariva de afaka mihetsika ara-dalàna ihany. Tonga ny rapitso maraina de mitranga ihany koa izay zavatra izay. Tsara ho marina fa manaintaina tokoa izy io a, ary matetika miteraka fivontosana ary maharitra de maharitra ny fisehony fa tsy mba hoe 2 andro na 3 andro fa ambolana ary matetika amin'ny taonany ihany koa. Ya, hono a dokotera, mety misy zavatra ataon'ny olona ve azahoana n'ity aretina artrose ity? Satria araka ny lazain'ny dokotera teo a, de tsy mitranga tampoka ny artrose sady araka ny fahita de ho an'ireo olona nahazoazo taona. Araka voalazantsika teo de mipoitra tsikelikely a ny fanaintainana sy ilay a tsy fahafahana mihetsika. Ny zavatra matetika aloha raha ny fomba tsotra zany dia ny tsy fahafahan'ny vatana manary a ilay zavatra atao hoe acide urique ao anatin'ny rà, zany hoe rehefa matetika zany hoe mihinana hena ianao matetika, mihinana sakafo matsiro ianao a, dia misy zavatra tokony ho very a fa tsy ho voatazona daholo akory de miankona reny zavatra eny anatin'ny rà ka miteraka karazana fienjanana na fanaintainana any amin'ireny tonotaolana ireny. Asoroana ve dokotera ity aretina ity? Raha toka asoroana de inona ny fisoroana mba azon'ny dokotera lazaina ho an'ny mpiainontsika? Matetika moa zany efa mpiankotritra ilay aretina vao taitra ny olona satria izy io tsy de hoe aretina manaitra amin'ny voalohany zany. Matetika zany a tsy de tena misy fisoroana mialola izy a, fa matetika fitsaboana ihany no atao. Misy koa karazana olona zany a mora tratran'ireny artrose ireny. Matetika moa zany a ny dokotera akoatra ny fitsaboana izay efa misy amin'izao fotoana izao azo hitsaboana azy tanteraka, dia ezahana ilay olona mba hanana sakafo faran'izay tsotra de tsotra, zany hoe tsy de matsiro loatra, tsy de betsaka hena loatra, tsy de betsaka zavatra haingitraingitra be loatra zany a, fa mihinana voankazo be dia be a, mihinana rano a, mihinana legioma, ary atao mahalana de mahalana ny karazan-kena izay indrindrindra manome an'ireny ataontsika hoe acide urique ireny. Raha toa ary dokotera ka misy mpiaino antsika sanatry ny vavaka efa hiaran'ity aretina ity, inona no torohevitra omena azy ireny a mandra-pahatongany any amin'ny toeram-pitsaboana izay ho alehany? Raha ohatra moa zany ka misy olona tratrany atao hoe artrose zany de tsy de tokony ho taitra satria tsy de hoe aretina mahafaty eo no eo a, fa tsy maintsy tokony anatina toeram-pitsaboana ihany koa izy a. Dia arak'ilay nytenentsika teo a, efa misy de misy amin'izao fotoana izao ny karazana fanafody fomba fitsaboana na tsy ataontsika hoe mahasitrana tanteraka de mba manalefaka an'ilay fanaintainana mba hahafahan'ilay marary manana toe-piainana na hoe fomba fiaina ara-dalàna mitovy amin'ny olona tsy tratran'ny artrose. Saingy tenena mialoha fa maharitraritra ihany a ny fitretena an'io artrose io a. Maro de maro ny fomba hahafahan'ny toeram-pitsaboana sy ny dokotera mitsabo an'izy ireny a, ary mba afaka mba miaina sala amin'ny olona rehetra ihany ilay marary rehefa manaraka an'ilay fitsaboana ara-dalàna izy. Amaraparana ny resadresaka tsika dokotera, misy afatra tiana ho ampitaina amin'ny mpiaino antsika ve mahakasika ny aretina artrose? Ny afatra angamba dia miezaka ny olona rehetra zany mba tsy de ho ngeza be loatra, mba tsy de hatavy a, mba tsy de hinana zavatra hoe matsiro be loatra, mba tsy de ho tia hena be loatra, mba hanao sakafo tsotsotra arak'izay azo atao, ary indrindrindra ny fihinanana voankazo be de be de anisan'ny fisorohana tsara de tsara mba tsy hipoiran'ny atao hoe artrose.
mankasitraka indrindra dokotera. Ry mpianakavy, mihinana sakafo ara-pahasalamana, voankazo isan-karazany dia ho voasoroka ny aretin'ny taonitaolana. Andeha ho fitiantsika kely ny mahakasika ity aretina artrose ity araka ny voalazan'ny dokotera. Anisan'ny aretina mitranga rehefa melehibebe ny olona. Tsy voatery ny olona rehetra nefa nitratra n'ity aretina ity na hoe ny antitra rehetra. Ny fanaintainana eny amin'ny tontolana izany ny tena tranga hita matetika amin'ny artrose, indrindra eo amin'ny valahana sy ny lohalika. Ny tranga izay hita matetika dia ilay fanaintainana izay tena misongadina. Somary mijanona izy rehefa makaina ny olona, dia avy eo manaintaina be indray rehefa hariva avy ny asa mafy nandritry ny tontolo andro. Ny zava-doza amin'izy ity dia izy mety hanimba ny bika. Lasa misy klema kely izany ny vatana, satria somary tsy afa mihetsika araka ny ilana azy tsony ireo ratsana. Ndresahana teo fa tsy ny rehetra ny tratran'izy ity rehefa miantitra, izany hoe ny zavatra natao izany na azona azy, inona ary izany araka ny filazan'ny dokotera. Sakafo hohanina, izay ny tena anisany ahazona ity artrose ity. Nasongadin'ny dokotera manokana teo fa ny fihinanana sakafo matsiro sy ny hena izay manome asida urika any amin'ny ra, nefa ilay asida tsy voatery ho very no mampanaintaina ny tontolana. Hoy dokotera teo hoe tsy dia misy fisorohana azo atao loatra amin'ity artrose ity, kanefa kosa izy efa nanoro hevitra ny amin'ny sakafo hohanina sady azo tsaboina tsara. Ka raha marary tokoa ary, inona no atao? Fanatonana ny tobim-pahasalamana, satria nanome tokony dokotera fa azo tsaboina tsara ny artrose. Afaka miaina sala amin'ny olona rehetra ny olona tratry ny artrose rehefa tsaboina any amin'ny tobim-pahasalamana izy. Fanampin'izay ny fitsaboana voalohany indrindra ny artrose dia ny fisorohana ny hatavezana loatra. Izany hoe amin'ny alalan'ny sakafo izany no azo itsaboana ihany koa ny artrose. Ry mpianakavy, mihinana sakafo ara-pahasalamana, voankazo isan-karazany dia ho voasoroka ny aretin'ny taonitaolana. Araka ny fandinihana nataon'ireo dokotera mpikaroka, dia ny vehivavy mpihinan-kena no betsaka kokoa no ijalo ny fahavakisan'ny valahana na ny lato-tanany. Noho izany dia sakafo voalanja tsara no sady fisorohana no fitsaboana ny artrose. Araka ny fandinihana rehefa tratry ilay aretina dia ny fanenana lanja ny tanjona voalohany indrindra, dia ampitomboina ny fihinanana ireo sakafo be calcium, ireo legioma isan-karazany, ny voamadinika, ny nofona coco, ny voankazo isan-karazany, ireo zavamanta isan-karazany. Fa ahena kosa na fadiana mihitsy ny hena, ny fisotro misy alkôla, ny ronono ary ny atody. Raha sanatria izany ka tratra ny artrose ianao, dia izay ny sakafo tokony hohaninao. Misy torohevitra kely ho anao ihany koa ity. Raha sendra ka na hinan-kena be loatra ianao, dia mihinana poireau, na hohanina manta amin'ny salady io, na ampangotrahana asiana ro io. Fa ny poireau no manala ilay asida urika ao amin'ny ra izay noresahan'ny dokotera teo aloha, izay mampanaintaina ny taolana. Manampy betsaka ny olona tratry ny artrose tokoa ny poireau, ka amporisihana ianao azoto hihinana poireau. Dia izay indray ary ny androany, isaorana indrindra dokotera Shakira Solofortson, ny zara izay mahasoa an'ny malagasy. Ankasitrahana ihany koa enao mpiaino
manjoy atrany ny fandaharana. Ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 1:7-7 no atolotra anao manao hoe: Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ho tanteraka amintsika tokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Zohanitra sy rilay noho ny farimpona na totosa amin'ny fandaharana rena ny fahasalamako. Samy ho salama ho tahian'Andriamanitra tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ampifaliana no ionana aminao anatin'izao fotoanandalinana ny tenin'Andriamanitra izao. Mbola mitohy ny tantaran'i Josefa. Iompana amin'ilay fotoana nanehoan'i Josefa ny tenany tamin'ny rahalahy ny fianarantsika anio. Manasanao naraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andeovaka itsika ny Genesis 17 izay mitantara ny nanehoan'i Josefa ny tenany tamin'ny rahalahiny. Genesis 17 ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorakoraky ny fony intsony teo anatrehan'izay rehetra teo aminy, dia niantso izy ka nanao hoe: avoay ny olona rehetra hiala eto amiko. Ary dia tsy nisy olona na dia iray aza nijanona teo amin'ny Josefa raha nanao izay hafantarany rahalahiny azy izy. Dia nitomany mafy izy ka renin'ny Egiptianina ary reny tao an-tranon'ny Farao koa. Ary ho Josefa tamin'ny rahalahiny, izaha no Josefa. Mbola velona ihany vaikaky ary tsy nahavaly azy ny rahalahiny fa torakovotra teo anatrehany ireo. Ary ho Josefa tamin'ny rahalahiny, avy manatona ianareo. Dia nanatony ireo. Ary ho Josefa, izaho no Josefa rahalahinareo ilay namidinareo aty Egipta. Ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny varotanareo ahy ao aty, fa hamonjena no nampandehana an'Andriamanitra ahy alohanareo aty. Faharoa taona zao nefa nisiny mosary teto amin'ny tany, ary mbola misy 5 taona koa, ary tsy hisy hiasan-tany na hijinjana. Ary Andriamanitra efa nampandeha ahy alohanareo mba tsy halany taranakareo amin'ny tany, fa hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe. Ary amin'izany tsy ianareo no nampandeha ahy aty, fa Andriamanitra. Ary izy nanao ahorain'ny Farao sy ho tompony ao an-tranony rehetra ary ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra. Andeha miakatra faingana ianareo ho any amin'ny kaky ka lazao aminy hoe: izao ny tenin'i Josefa zanakao, efa nataon'Andriamanitra ho tompon'ny Egipta rehetra ka midina ankaty amiko fa aza mijanona. Dia onona eo amin'ny tany Goseny ianao ka ho eo akaikiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao, ary ny ondry amanosonao sy ny ombonao mba amin'izay rehetra anananao. Dia amelolanao eo fa mbola haritra 5 taona ny mosary, fa ndrao ho lany ereny ianao sy ny ankonanao ary izay rehetra anananao. Ary indro hitan'ny masonareo sy ny mason'ny Benjamina rahalahiko izao fa ny vavako no miteny aminareo. Dia ambaranareo amin'nkaky ny voninahitro rehetra ty Egipta sy izay rehetra efa hitanareo, ko mandehana faingana nareo ka ento midina ty kaky. Dia namihina ny vozon'ny Benjamina rahalahiny izy ka nitomany, ary Benjamina koa dia mba nitomany teo amin'ny vozony. Ary dia nanoroka ny rahalahiny rehetra izy ka nitomany teo ampaminany azy, ary rehefa afaka izany dia nresaka taminy ireo rahalahiny. Ary rehetra ao an-tranon'ny Farao ny teny hoe tonga ny rahalahin'i Josefa, dia sitraky Farao sy ny mpanompony izany. Ary io Farao tamin'i Josefa: lazao amin'ny rahalahinao, izao no ataovy, ataingeny ny entana hoentin'ny bibinareo ka mankanesa any amin'ny tany Kanana, ary alao ny rainareo sy ny ankonanareo
ka makanesa ty amiko ary dia omeko anareo ny tsara eto amin'ny tany Egipta ka ihinana ny matavy eto amin'ny tany ianareo ary ankehitriny efa nomena teny ianareo ka izao no ataovy maka sarety amin'ny tany Egipta hitondranareo ny vady aman-janakareo ary entony rainareo ka makanesa ty aza malahelo ny amin'ny fanakareo fa anareo izay tsara eto amin'ny tany Egipta rehetra ary nataony zanak'Israely izany ka dia nomeny Josefa sarety izy araka ny tenin'ny Farao ary nomeny vatsokoa hoentiny eny an-dalana izy ary izy rehetra samy nomeny akanjo iray miova avy fa Benjamina kosa nomeny sekely volafotsy 300 sy akanjo 5 miova ary izao kosa nampitondrainy ho andrainy boriky 10 mitondra zavatsoa avy tany Egipta sy boriky 20 mitondra vary sy mofo ary vatsy ho an'ny ray no entiny eny an-dalana dia nampandeha any ny rahalahiny ka lasa nandeha izy ireo ary ho Josefa taminy aza mifanditra eny an-dalana ianareo dia niakatra avy tany Egipta izy ireo ka tonga tany amin'ny Jakoba rainy tany amin'ny tany Kanana dia nilaza taminy izy ka nanao hoe mbola velona ihany Josefa ary izy ny mpanapaka ny tany Egipta rehetra kanefa nangatsika ihany ny fony Jakoba fa tsy nino azy izy dia nolazain'izy ireo ny teny rehetra izay efa nolazain'i Josefa taminy ary rehefa hita ny sarety izay efa nampitondrain'i Josefa hitondrana azy dia izay vao velona indray ny fanahin'i Jakoba rainy ary ho Israely aoka ary fa mbola velona ihany Josefa zanako andeha aho ka hita azy dia ny tsy mbola maty aho voamarika hoe fa rehefa naneho ny fitiavan'i Jakoba lalina amin'ny Benjamina i Joda dia tsy nahatsindry ny fony Josefa fa nitomany teo anatrehan'ny rahalahiny rehefa izany dia nilazainy tamin'ny rahalahiny fa izy no Josefa misy mpanoratra amin'ny Baiboly izay mampiasa ny teny hoe izaho no rehefa milaza fa miseho amin'ny olony Andriamanitra ohatra amin'izany eo amin'ny Eksodosy 4:7 sy ny Ezekiela 4:7 tsapan'ny rahalahiny Josefa eto fa miditra antsehatra eo amin'ny tantara tokoa Andriamanitra na dia nanao fahadisonina azy izy ireo tamin'ny lasa Andriamanitra dia mamela ny helontsika tahaka ny namelan'i Josefa ny heloko ny rahalahiny tsy ninony zavatra hitany sireny ireo rahalahiny ireo noho izany nahaverin'i Josefa indray ireo teny nampahafantarany tenany ireo ao amin'ny 5 hoy izy izaho ny Josefa rahalahinareo ilay namedinareo ho aty Egipta tamin'izay vao ninony tenin'ny rahalahiny Andriamanitra naniraka ho aty Egipta hoy Josefa nanampy ny rahalahiny ahita zavatra roa ireo teny ireo voalohany tsy nanana eritreri-dratsy ny amin'ny rahalahiny Josefa faharoa maneho ny fananany finoana sy fanantenana ireo teny ireo navelan'Andriamanitra hitranga ny zava-dratsy mba azahoany Josefa mamonjy ny fianakavian'i Jakoba sy ny taranany ho avy nasain'i Josefa niverina tany amin'ny rainy ireo rahalahiny ireo ary akazy hipetraka any Egipta nasehony azy ireo ny toerana hipetrahany Gosena no anaran'izany toerana izany izay malaza noho ny abetsaky ny ahi-maitso ao aminy nolazain'i Josefa tamin'ny rahalahiny fa Gosena ny toerana tsara indrindra tany Egipta nomeny Josefa sarety izy ireo hoentiny mody ireo sarety ireo dia ho porofo anampy an'i Jakoba fa tsy nandainga ny zanany ny amin'ny zava-niseho tany Egipta rehefa nahitany sarety Jakoba dia niny fa tena mbola velona Josefa faly Jakoba satria nandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra mbola velona avokoa izy 12 mirahalahy naneho fahasoavana tamin'ireo rahalahiny Josefa nanjary ainy nanao an'izany vitantsika ve ny manao toy izany indrindra raha tsy tsara toy ny an'i Josefa ny toe-javatra izany fanontaniana ho saintsaina izany no isarantsika indray androany saotra noho ny faharetanao mametraka ny mandrapitafaka lebondretsikivy mpiaramianatra aminao Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feo fanantenana.org